Dia mba nanontany koa zahay hoe mba manao na reny ny fanomanan'ny fianakaviana eto andrenivohitra izany fety izany raha ny ankizy fandaharam-potoana aloha ho an'ny isan-tokantrano dia ny fampifaliana ny ankizy ny tena zavatra lehibe indrindra. Noho ny asarotry ny fiainana dia tsy dia misy loatra ny fanomanana ny fety sy ny teti-bola natokana ho an'izany raha ny fanambarany ireo olona sendranay na eo amin'ny lafiny ara-tsakafo izany na hafa. Mafala be fanomanana ny fety. Efa misy ny teti-bola manokana tsy misy fahioana zavatra mbola tambatambany tamban'ny fianakaviana dia izay no raha parazy olona. Ao kosa ireo nisafidy ny ampiralaony zanany amin'izao fety izao. Manatena ny fijerevan'ireo mpitondra sy ny mpitantana rehetra eo amin'ny fanjakana ny vahoaka malagasy.